Ianareo ve mino an'Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy zanany. Ianareo ve mino fa Jesosy Kristy dia tenin'Andriamanitra nirahana tonga tety ambony tany natao tonga olona hamonjy zao tontolo zao. Ianareo ve mino fa Jesosy Kristy io dia maty nomboana tamin'ny hazo fijaliana. Ianareo ve mino fa Jesosy Kristy dia maty tamin'ny antsasaky ny herinandro araka ny soratra masina. Ianareo ve mino fa Kristy dia nilevina tao am-pasana 3 andro sy 3 alina araka ny soratra masina. Ianareo ve mino fa izy io dia nitsangana maty tamin'ny andro fahatelo. Inona moa le antsasaky ny herinandro nahafatesina? Dia inona le andro fahatelo nitsanganana? Lahady. Ndranomeno alahady ateo. Sabata sa sabotsy? Manaiky an'i Jesosy io ve zany ianareo toto tsy mpamonjy ny fiainanareo? Tonony mivavaka za manaiky an'i Jesosy Kristy ho toto tsy mpamonjy ny fiainako. Mino fokiray mandola fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty izy. Mino afa maty izy tamin'ny antsasaky ny herinandro. Levina tao am-pasana 3 andro sy 3 alina. Tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Dia ny andro? Izay rehetra nandray azy dia mena hery tonga zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra ianareo no raha-potsivitehako ny maty. Halleluja! Fitondrana sy fanjakana fanapana rehetra antsorokana fanandrisinao resy ny fasana ny fanjakana tsy anapatamerina nazeranao fanjakany Ri raha sera bavy na avy ao mitompo araky ny fanakevi-ponareo an'i Jesosy Kristy tomponareo miaraka amin'n'aiko fa zay mihitsy atao batisa no vonjena ianao batisa anareo zay mianaran'i Jesosy Kristy fandraisinareo famelan-kely koa anareo eza rehefa nilezina dia mifanahy masina. Amen. Preton ranza ianao batisa dia mifanamasina. Amen. Ranza natondro ny efa nirakotra n'ity rano ity. Miasa amin'ny maizina sy ny fanahy ratsy rehetra. Ny aretina rehetra ho levina atao anatin'ny fanahy ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Terahina ny anaranao. Halleluja. Anisa caminara si adesi irinzi nasira no fanzakani aisna fanzakana amfanarina
Taikwalu Fatakano Kamamini Famari